Miazakazaka ny toetra raha-pirenena samy manara-baovao tsika mianakavy ary amaha atao hoe mpitily anay atao fanorenana miabo zany hoe tsy maintsy mijery mialoha ny zavatra hitranga manao analyse ary mitondra sensibilisation amintsika vahoaka malagasy dia matsiaro ho manana didy sy andraikitra tsy hitaza-potsiny fa tsy maintsy hitondra ny fandiniana ny zavatra ary karazana projection ihany koa azo eritreretina. Ianao ary alohantsika vetivety ilay fanambarana nataon'ny secrétaire général ny HCC zay nametrahany mazava tsara hoe ny fanitsakitsahan'ny mpanatanteraka na ny ministre ny fitsarana marimarina kokoa ny fahaleovantenany HCC azo lazaina zany hoe misy lobbying pression raha matahora mihitsy efa mihoatra ny fefy zay tokony isy azy izy. Enotsika vetivety ary zay dia hiditra amin'ny resaka isika izao. Eo am-panatanterahana ny asany ny mpikambana ao amin'ny fitsanana bomban-dralahy fandrenana dia mifampidinika ary manapa-kevitra. Tsy tokony hisy milaza ho mahafantatra izay resaka tao anatin'izany fifampidiniana izany. Ary tsy azo avoaka raha teo zany satria mijanona ho tsiambarantelon'ireo mpikambana. Malalaka tanteraka ireo mpikambana manazava sy mamosaka ny heviny eo amin'ny lafiny fandraisana ny fitoriana na ny recevabilité na tsy fandraisana ny fitoriana irrecevabilité ka tsy azo anenjena azy ireo ara-pitsarana ka atao hoe eloka tsotra na eloka behivavy. Izany fitsipika apetraky ny lalàna zany dia akoka iarovana ny mpitsara mpamoaka didy rehetra amin'ny ambaratonga fitsarana rehetra misy. Ny fanambarana nataon'ny ministry ny fitsarana mpamoaka didy fanenjehana mpanolotsaina avo noho ny asa nataony. Arak'izany dia fanitsakitsahana goavana ny fahaleovantena ny fitsarana avo momba fandrenana sy ny fisaraha-pahefana ary fandikana ny lalam-pandrenana. Zay mazava izy zay avy hatrany de diratsika tsy janona ela etritsika fa live flash azy dia tonga dia ny voamaso no pitserina. Fantatro avy hatrany zao ny hevitry ny sasatsasany amintsika hoe fangamonareo mirahalahireo tsy anisan'ilay ny antso ny fandravana ny HCC sy ny CENI tamin'ny fotoanandro no maninona no manakiana an'izany zavatra zany. Zay indrindra misy ny atao hoe cohérence na discours. Azadino fa io ministry ny fitsarana io no anisany zay namely mivaivay tamin'ny fotoanandro ny fonizy mbola tany exil dia hafa ny fiteniny. Zao izy miova ny langageny. Zany hoe amin'ny fotoana toinona zany le HCC mety aminy amin'ny fotoana inona tsy mety aminy le HCC. Zay le mahatonga any miteny hoe izy ty ve zany tena raha-pirenena sa affaire personnelle ary mbola idiratsika zay rehefa avy eo. Faharoa manarakaraka an'izay, zahay dia mitazona ny hevitra foana hoe hatramin'ny voalohany hoe Andriamatoa Filoha tokony ravahanao ny HCC tamin'le voalohany iny fa ianao nao marsy arera dia zao nareo manao ohatran'ny caméléon sady mandroso ny miemotra dia nefa tsy mahasaky mandrava an'ilay institution fa misy olona vitsivitsy zay tianareo esorina ka soloina ary le olona asolo azy koa en plus mampimebe satria raha ohatra ka ny excuse nareo manala ny firongony le olona asolo azy dia mbola vao maiky firongony au carré. Donc tsy mitombona mihitsy le raisonnement hoe manala ny firongony no fikendrena ao anatin'izy io. Donc inona marina zany ny tiana ho atao ao ambadik'le izy. Fahatelo manarakaraka an'izay dia ny ijoroanay mirahalahy eto dia tsy lafin'ny politika fa lafin'ny hoe institution crise institutionnelle izao zavatra mitranga izao. Izany hoe teo amin'ny tantaran'ny firenetsika dia hita miariary zao ny fitsabahana ndraikitra ataon'ny ministère ny fitsarana any amin'ny haute cour constitutionnelle. Peu importe ny profil. Ho anay ihany koa dia anisan'ny nanakina ny HCC io fa rehefa affaire d'état raha-pirenena dia mila manana il faut prendre de la hauteur ozy ny vazaha ary rehefa on prend de la hauteur dia tsy maintsy jerena ny atao hoe visage le firenetsika amin'izao tontolo zao. Raha mamaky an'izao situation zao tsika dia ohatrany hoe mitovy amin'ireny film espionnage ireny hoe ny aty amin'ny exécutif zany
mandeha mitsikilo ny fivoriana ao amin'ny ACC ka misy amin'ny tao tsy fantatra ny karamaina na ny rokorokina nanome ny débat ny fanontaniana napetraka amin'ny ministre ny fitsarana dia hoe fahotana mahafaty ve ny fanaovana débat ny amin'ny resaka recevabilité ny fitoriana ataon'ny olona mbola ao anatina échange zareo ka move zay raisina ho fikonokononana déstabilisation na fanjakana anko intimidation le izy satria ny zavatra mahavariana dia zao raha ohatra ka hoe tena nananareo dossier ary olona tsy milaminareo olona tsy manjary reo araky ny fieritreretanareo azy eo amin'ny tsy ataoko hoe nareo fitsarana fa na fieritreretan'ny ministre ny fitsarana za zany te i se désolidariser entre ny mpitsara sy ny ministre ny fitsarana satria ny zavatra tsikaritra amin'izao fotoana zao a dia instrumentaliser ny ministre ny fitsarana ny fitsarana dia lasa kofroko anaty kitapo raika aloha avahako fa sy ny fitsarana iray matoly fa ny ministre ny fitsarana no resahako manokana anatin'izay fanontaniana mipetraka hoe objectif ave ny ministre ny fitsarana manao an'io procédure io sa misy raison personnelle ary subjective misy efa maneho hevitra ihany any amin'ny Facebook any resaka personnel engane mba tsy marina fa raha sanatrika marina zany dia faute grave amina resaka déontologie amina hoe fa tsy fahaizana manavaka ny raharaha personnel amin'ny raharaha-mpanjakana tsy fanaovana règlement de compte personnel ny raharaha-mpanjakana sahala aminay pasteur zao aza ka ataontsika hoe manana disadisa na misy olona manana lolony aminay tsy azonay atao mihitsy ny mampiasa an'io polipitra io anaovana règlement de compte amin'ny mpiangony c'est une faute grave amina devoir apetraka zany satria lasa mampifangaro zavatra fa efatra manarakaraka an'izay le timing raha ohatra ary zany ka supposant hoe tena dossier en béton ny ampelantanan'ny ministre ny fitsarana veritra fa tsy ny fitsarana dia maninona amin'izao fotoana zao alohany ty le resaka recevabilité na tamin'ny resaka requête ty pourquoi hatramin'izay efa teo neo reo olona reo e aloha tonga dia tsorina hoe misy olona ao zay tsy titiny le madame anankiray vadiny monsieur Dinandrema Olson moa izy iny raha tsy diso aho maninona tsy tonga dia vao tonga teo amin'ny fitondrana dia tonga dia nyreglena ny compteny satria efa fantatra fa izy anisany tiana olona sibra pourquoi maintenant amin'izao fotoana zao zany hoe tsy hasard du calendrier io tsy le synchronicité n'le fotoana en dit long zany vazaha ka zany rehetrarehetra zany mampieritreritra anay hoe ohatrany zavatra tsikafo zany eto Madagasikara amin'izao fotoana zao dia tena tsy misy lalàna ny fiazo-tsony le firenena imiogaoga nefa ny ministre ny fitsarana hoe tsy misy ambony lalàna fa lalàna no feto za zany tena mahita hoe vous faites ce que vous voulez manararoatra le teneur mpitazona ny kase-mpanjakana dia nareo zany no manao ny lalàna zay itiavanareo azy zany hoe rehefa mivoaka vavanareo izy dia dixit lalàna mitovy amin'ny atao hoe karazana ohatran'ny hoe ex catèdre satria nareo mipetraka eo amin'ny fitoerany mialatsiny mampitazy amin'ny évêque ny évêque rehefa mipetraka eo amin'le fiketrahana masina iny dia ohatrany hoe ex catèdre ka zay lazainy eo tonga dia parole d'évangile dia ohatr'izay hoe satria nareo manana le ny cachet-ny fanjakana dia ianareo no manana ny manana ny miazona ny vérité ninona raison tsika mahalala daoly fa tsy amin tsisy famitaka tsy raison tsy fankazahoana any ambadika any personnel tafiditra ao anatin'ny ty tantara ty fa masikena ao anatina resaka hoe fitsarana dia marina ny tenin'ny SG ny ACC zay tsy fantatro izy ary zay tsy manana fifandraisana aminy le hoe fanitsahana ndraikitra zany hoe faute grave sarahako am'le hoe inona nataony sy tsy mety nataon'le olona raha misy mbola question mipetraka zay fa hoe manao pression lobbying raha matahora ny mpitsara dia zay lazainy zareo manana ny fahaleovantenany eo amin'ny raha-raha-pitsarana fa tsy hanaovana dotandro dikan'izay zany manomboko zao ho anareo rehetrarehetra zay ao amin'ny fitsarana zany na any amin'ny fitsarana baratonga ambany voalohany fazafady sy ny sisa dia vao manandra-peo zany ministre ny fitsarana dia tsy maintsy orienté ve zany décision de justice ao Madagasikara zany la justice égale le ministre de la justice dia nefa izy ihany no miteny ary amin'ny taiza misy le nanontaniana na dia hoe tsy zany ny fitsarana fa za ministre ny fitsarana zany hoe à quel moment ianao no miteny hoe za ministre ny fitsarana fotsiny fa tsy zany no tompo fanapakevitra fa à quel moment ianao mihitsy no maka ny décision ny fitsarana zay zany zavatra
anisy anomboako ho aniko afako ny resadresakitsika eto fa ameko any mostanina indray ny fitenenana rehefa avy eo hiditra amin'le resaka hoe gendarmerie ina ny fandraisana eto ho resako eo ihany ny hevitry ny amin'izay ya mostana miarabanao paster ary miaraba ny mpanaraka atsika rehetrarehetra tampotampoka moa vidéo atsika ty satria za moa mbola tanam-piasana paster miantso za tsy maharaka vaovao zanyko io moa izy tenin'le bandy avy any Tamatavy iny hoe vao mikipy masonao de fa taraiky anao zay de mikipy kely moa masoko androany de saiko taraiky na de zany aza raharam-pirenena moa tsy mahazo manakipy maso zay efa foto-kevitra napetraka io hoe raharam-pirenena tsy azo anginana nisy vidéo sy madame Lewis zay teto de mitaraina daholo ny olona moa nisy tapaka ny taty aorinany de zay nanomboaka anazy androany satria tamin'io firesahana an'io resaka HCC io nataoko de nitapaka le vidéo raha nanazava teto hoe fa maninona olona nakefatra ny lista tao anatin'le fangatana poursuite tsara mampatsiahy mino afa mieno ana daholo ry zalahy mahafantatra an'le dossier raha resaka discussion tao anaky 5 ny voniny ny tokony andray andraikitra tam'le HCC fa tsy hay moa zava-nisy de io moa efa nitenentsika hoe tsy alany mpamadika sy voavidy foana ao anatin'ny zavatra rehefa anao zavatra de kanjo moa androany nesorina ny ray tamin'izy 5 satria raha natao vote ny décision tao 5/4 9 ny membre 5 5 ny tokony nanaiky de iny fa nesorina ny le ray fa 5 de io ny enjena izy anakefatra manœuvre politique zany raha ny teny moa tsika teto paster ny olana an'io firenen'io ny HCC hatram'izay de fantatra tsika tsara ary ny tenentsika teto tsika moa mbola tsy nisy proof concret tam'le izy hoe le flou honohono tam'le vola be tsy ny fampizarana zay nanomboan'le olana mahatonga n'le resaka tao anatin'le institution nivoaka satria am'le fanendrehana ny flou PRRM tam'zany nisy vola be tao de le vola be azon'olona ray tsy ny fampizarana de nanomboka ny disadisa zany io fandohan'o resak'io de androany mbola mitohy ny tantara ataotsika resaka teto moa resaka recevabilité sy tsy recevabilité nefa irrecevable sa tsy recevable fantatsika hoe tsy ao anatin'ny constitution tsony itsika na io fanendrena PRRM moa tsy ao anatin'ny constitution izany fa décision politique de rehefa nanao requête moa honorable de atsika moa teto koa nandraindraina hoe anao requête populaire paster de niazakazaka ny fanesorana ny membre tao ao anatin'io institution io lasa resa be any amin'ny assemblée nationale atia iavoloha de niafara am'izao zavatra zao ny tiako atongavana de zao rehefa fantatsika eny ary izay tato amin'ny fanorenana miabo ny gardien de la révolution nangataka ho ravana daholo ny institution hatramo voalohany tsy nanaiky ianareo androany
efa metimety aminareo ny zava-misy fa manomboka mahita fa diso lalana ny membre sasany ao anatin'le izy a noho n'inony noho ny fanapara-pahefana ataonareo sy ny fanodikodina rem-pirenena ataonareo io ane tsy alany mpitsara tsy alany tompona andraikitra ao amin'io firenena io tonga saina ihany amin'ny zava-misy fa matahotra teto sika pastera ny teny hoe enjehana ny membre ny HCC hatrany amin'ny zanaka mahazo menasy zany zava-misy ao amin'io firenena io de androany a mbola mitohy le izy satria maninony satria mbola ohatrany hoe tena hoe ireo sisany manakany ny zavatra tianareo atongavana amin'io firenena io ireo olona reo ny sisa manakany tsy havitanareo hoe manao zay tianareo atao amin'io firenena io ka manentana ny namana rehetra manentana ny mpitolona rehetra tsy angina amin'ny zava-misy hijery akaiky ny zava-misy raha mangina isika raha tsy miteny isika tanteraka ny etaetany sasany zavatra mamofadany ny zava-misy am'izao hoe ahoana moa ny assurenareo raha pitso afaka pitso na olany filoham-pirenena ary nga Mikael colonel am'izao situation misy am'izao a iza ny investisseur raha pitso afaka pitso atoky ho tongany a Madagasikara iza ny investisseur asa ametraka ny volany ho en sécurité ao Madagasikara na tsy resaka politique fotsiny zany a resaka hoe financement tsisy matokontsony a ny investisseur izay normal fa ny mafia daholo ny miazakazaka makany a Madagasikara am'izao ny mafia satria ils n'ont rien à perdre ça passe ou ça casse hatreto aloha ça passe satria maninona ny are-pirenetsika mivoaka mandeha ny bizina amin'ny mafia rehetrarehetra ny mafia matsapa hoe mahatsiaro en sécurité izy fa ny tena investisseur izay tokony ampiova ny arkare pirenena sy atonga ny ekonominy Madagasikara ivoatra tsisy tonga zany zay mahatonga ny sasany miazakazaka makany Rosia androany satria ny Rosia moa fantatsika tsara sanctionné amin'ny resaka ekonomia eran'izao tontolo zao isolé ny Russe sahirana izy amin'ny ekonomia de aiza ny ahitany solution any a Madagasikara iresaka gendarmerie ihany ho pastera rehefa aveo fa tiako ampiatsahivina mialoha hoe roa ny fototry ny olana teo Madagasikara ny HCC de ny gendarmerie pirenena za tsy teny hoe ny force de l'ordre ny miaramila rehetrarehetra eny misy ihany satria tsy mandray andraikitra fa ataoko hoe singaniko manokana ny gendarmerie pirenena raha iraisitsika zany esprit a gendarmerie pirenena indrindra alaitsika tahaka moa ny aty Frantsa foana satria avy aty Frantsa ny kopiena ny gendarmerie sika zany gendarmerie zany a tokony ho gardien de l'institution gardien des institutions zany gendarmerie zany miantso reo manamboninahitra mbola tonga saina hoe eny natao fitaovana inareo nanenjika ny vahoaka malagasy eny
tsy tonga lafatra ianareo be de be zavatra nataonareo tsy mety tamin'ny vahoaka malagasy fa amin'ny saina tsy miangatra. Mino sy mananteny be de be nitovy hevitra amiko, tsy ny institution ny gendarmerie rehetrarehetra kosa ny tokony nanao zany tsy mety zany, fa fatatsika ny zava-nisy teo amin'ny fitondrana teo aloha, zay moa teto amin'ny tambazotra ny teny foana nanomboka tamin'ny 2022 hoe misy karazan'olona ny embauché tao amin'ny gendarmerie. Tsy tenentsika tsony iny iza ny embauché an'zareo tamin'izany, misy karazana olona zay mpitarika grevy na mpidirina de reny natao fitaovana anenjehana ny vahoaka malagasy. Ny teny zay teto, satria manko misy teny ndray eo hoe taizanareo tsy niteny tamin'ny andron'ny Rajoelina. Ny teny zay tompoko tamin'ny andron'ny Rajoelina ny teny teto izahay. Mbola manana misy archive be de be eo amin'ny Facebook zay mbola manam-potoana afaka mijery. Fa androany tianay ny manao antsoavy amin'izany gendarmerie pirenena zay gardien des institutions zay, ary mbola miantso koa ireo tafika manamboninahitra zay mbola tonga saina, izay mbola tonga saina hoa, satria efa fantatsika fa be de be varina amin'ny zava-misy, satria be de be ny tsy nahita sosy. Resaka sosy zany ane olona tonga an'io natonga ny miaramila raha ireo, satria reo bandy reo tsy avy taiza reo. Olona nandidina ny présidence tao aloha teo ihany reo ny asa teo, mahita ny fidiran'ny fivoahany tao de nanapa-kevitra niditra amin'io coup d'état io. Fa raha tena izahay ny tolona tena hatram'izay nanohitra ny fitondrana nisy, tsy manaiky ny zava-misy, tsy manaiky ny mpangoro-karena ohatr'izao, satria izay ny nanongany atsika fitondrana teo aloha. Ny tsy fanaran-dalàna, ny fangalarana rem-pirenena, ny fanambakana ny samy malagasy, ny fanenjena ny samy malagasy, ny famonona ny malagasy, zay nanenjetsika fitondrana teo aloha. Androany zany tenentsika rehetrarehetra zany miverina ary mbola pira noho ny teo aloha. Tsy fantako olona mifoka inona sisa ny tsy mahita ny zava-misy am'izao. Haiko, mialatsina am'le fomba fiteny paster, mialatsina amin'ny mpijery. Tsy haiko mifoka inona le olona mbola tsy mahita an'izany am'izao fotoana zao. Na le olona mbola mahazo ranondranony mihinana am'izao fitondrana zao mbola mitehaka, satria mihinana izy androany. Rehefa tapitra ny ilainjareo reo anareo de eto ndray nareo itatatata. Zay ny ahako paster, averiko any aminao ny fitenenana amin'ny resaka gendarmerie pirenentsika io koa. Merci Mostany. Tonga dia ny mpanodinana no tsiraiko le izy. Maninona moa ny lohateny napetrakay mihitsy hoe gendarmerie nationale de misy sary tanana mifandray HCC. Efa natsidiky Mostana teo izy hoe ianareo gendarmerie dia anisany ny nianina hiambina ny institution, zany tsy niteny hoe olona, institution. Ny zava-misy zany en danger ny institution misy eo Madagasikara. Tena mialatsiny am'le fomba fiteny hoe tena tsisy mandeha amin'ny laoniny, hoe misokatra ndray mandeha fotsiny ministre ny fitsarana de mipararetra ny membre ny HCC. De vous allez laisser faire ça ve? Rapitsy koa mbola izany ny zavatra
zavatra tadidiko tsara tamin'ny fotoana izay nanaovan'ny zareo any colonel Faneva iny izy iny niazakazana aingana colonel Faneva de tao tanaverina ny Morondava-ndray izy iny raha tsy diso tiako tenenina zany de hoe sous l'épée Damoclès foana ve zany ny institution rehetra fa misy super institution mifehy ny institution hafa ka eto aho zany dia mazava ny antso ataoko hoe ianareo gendarmerie nationale dia mbola nananay vahoaka malagasy trosa mialatsiny amin'ny teny an'izany tafahoatra ny fampahoriana nataonareo ny vahoaka tamin'ny fotoan'andro noho ny baiko nomena anareo fa ianareo dia mpanatateraka fotsiny sady tsy vitan'izany fa misy olona zay tsy tao amin'ny gendarmerie nationale tamin'ireny rotaka reny nampanaovina ny fanaminareo gendarmerie nationale mba ahafahana discrédité anareo sy ahafahan'ny sasany manao ny asa ratsiny ny teninareo aminay hoe afa baraka tanteraka zahay pastera déshonorer lay tenue gendarmerie za zany tsy miresaka personnalisé fa le institution ary tsika eto dia gardien de l'institution zay le gardien de la révolution dia anisany adinay zany hoe miaro ny atao hoe souveraineté de l'état karaha tiatsika ny anana état souverain de ny institution mila souverain fa tsy soumis amina sitrapon'olona anankiray izay instrument politique noho zany ho anareo gendarmerie nationale dia mystère mafampiasan'ny rahavavy katolika mialatsiny raha mindrana ny teninareo katolika hoe mila manao acte de pénitence ina ny acte de pénitence asa fivalozana ozy izy ny namana katolika tsy ampy fotsiny hoe mifona zay vahoaka malagasy fa tsy rariny nataony namanay sasatsasany sy ny infiltrena anay tamin'ny fotoan'andro dia lasa natonga anay voaloto fa mba hanananay toky ny am'izay fifonana sincère ary fantatray fa sincère nareo dia misy ny atao hoe occasion de pénitence asa fivalozana inona ny asa fivalozana zay tsy mangataka aminareo voatamaina na hoe omeo faveur zay hoe mba omeo kely an'izao zay satria zao non ny devoir anareo de ny miaro ny institution fa raha zao mitoy dia zay raha onana zany dia mina mifatiny dolo zay institution androany mety mbola milamina zareo amin'ny exécutif fa mety raha fakapi tsy fototra amin'ny exécutif io de raha ohatra zay koa zany imagine nareo nge zao scénario zao hoe mandeha ny conseil des ministres dia misy avy aty amin'ny tsy fantatro rafitra ina re no mandefa pitsikilo sy espion miaino ny fivorianareo amin'ny conseil des ministres dia mifoity mialoha le resaka ao raha mbola tsy fanapaha-kevitra fa mbola débat fantatritsika tsara fa ao anaty débat tsy mbola fanapaha-kevitra manazony io le lazany heviny mety iteniteny foana ara le ministre satria débat io fa décision gouvernementale vao manana fahefana hoe ity ny fanapaha-kevitry ny conseil des ministres de move le resaka mandritra n'le discussion amin'ny cabinet à huis clos midika ho décision non zay décision misoratra amin'ny gazety mpanjakana sy ny communiqué ny gouvernement ihany ny décision fa ny ady hevitra izay misy entre anareo amaolo-pirenena anareo sy amaministre anareo dia mijanonao ohatray zany misy ty de lasa imagine nareo zany anao karazana système na lobbying pression hoe anananay ny enregistrement satria fa misy téléphone zao de imagine nareo hoe manomboka zao zany dia ifampiaino oatra zany zany tsika le fampiaino eo ihany fa lasa tsy miasa ao anatina atmosphère sereine ntsony ny tompona andraikitra rehetrarehetra fa miankiny miasa ao anatina tahotra amina lobbying sy orohoro faharoa nahita nyty toedrarany ACCT mostana de ohatrana tsy aro tapoka scénario tamin'ny andro ningay raha tsy rahonana Norbert raha tsy diso eto mitodika amin'ny ACC indray nanao fanambarana moa nareo ny laza ny alahelonareo sy ny karazana lanceur d'alerte ihany koa nareo hoe tandremo fa zay ato le raha dikafa zany ny fanambarany CGN ACC de hoe zay ato le tratrany raha matahory zay zany izy raha atao mitsorona ny resaka fa langage
tsy diplomatique fa langage administratif judiciaire nampiasaina fa raha adika amin'ny fitenin'ny vahoaka mitsotra de hoe vonjeo zay ry vahoaka malagasy fa tratrany raha matahora de te ampatsiaro zavatra anareo mino aho fa afantatrareo zany satria nareo amin'ny institution tadidinareo inona moa nahatonga ny ratsirahonana iny nalaza tsy mbola misy ny avia aza mbola mieritreritra ny hoe ratsirahonana sy andry rajoelona fa ilay niatomboany ratsirahonana ka nampalaza ny ratsirahonana naka décision politique tam'zany izy mbola filohan'ny HCC raha tsy diso aho sa membrany HCC dia une décision politique iny no nampistabiliser ny firenena na dia tsy mitombona électoralement parlant zany le izy miteraka resa vela izy kanefa mistabiliser le firenena zava-misy am'izao fotoana zao de mitovitovy am'izay hoe ao anatina crise institutionnelle tsika zao ary dangereux io satria karazana volcan endormi tsy fantatra io ne raha mipoka ohatra ny boîte de Pandore tsy misy olona nantany anao hoe ahoana ny efa raha ny fandehany io tsy fantatra hoe satria ça peut aller dans toutes les directions dikan'izay zany raha ny institution no en danger de le firenena mihitsy no au bord du gouffre iza ny olona afaka istabiliser an'izany anankiroa nareo amin'ny HCC ary nareo amin'ny gendarmerie nationale zay izy satria sisan'izay concerné daholo zay mahatonga anay mianao antso avy aminareo rototo ka ao anareo amin'ny HCC mba jereo kely ny archive-nareo ny fomba nanaovan'ny liaratsirahona tamin'ny fotoanandro mbola izy tao amin'ny HCC fa ianareo no tompon'ny lakle am'izao fotoana zao ary raha tsy ianareo tompon'ny lakle izay mahatonga ny retsy manao pression satria fantany tsara ary ianareo no nametraka n'io fitondrana io teo ny légaliser plutôt donc mazava be le dotandroko ahoana nefa mba hahatonga ny HCC tena andray ny andraikiny araky ny teneny teo engany eo marina lazain'le secrétaire général adjoint teo hoe no adjoint fa secrétaire général ny HCC teo hoe manana fahaleovatena ara-pitsarana kely ny finoko hoe manana fahaleovatena ara-pitsarana ny HCC am'izao fotoana zao tsy hoe tsy anana ny fahaiza-manao tsy hoe tsy anana ny compétence fa matahotra izy manambady aman-janaka izy zay kosa aloha tsy hampamony tena azy hoe andana manao kamikaze non jereo fa misy ray mpianakavianao misy ray mpianakavianao miteny teo mostanina hoe misy ny raha matahora ka raha tiatsika ary ny HCC ijoro amin'ny indépendance de justice fantatrareo ny tokony ataonareo ny rimo gendarmerie nationale sinon tsisy fanometsiny tsika rapitso ary tsika vahoaka koa aza mametsiny an'le HCC hoe voavidy vola oui fa saingy tsy niepolevatsika izy raha ohatra ka matsiaro fa ao andamosiny ny vahoaka sy ireo mpiaro ny institution mety sa hitsangana ihany izy fa rehefa izy kosa io matsy fanaon'ny olona io fanaony gasy io izy le mpampianatra zay ao fandamosina ao ato zay fa courage izy amin'io tsisy mipotrana ny ray de ahoana kosa izy no alefa nareo ny amin'ny première ligne eny izany hoe tonga de mora kely manapaka ny lohany na affectation na miala amin'ny toerany maha mpiasan'ny maha mpikambany HCCS fa tsy hoe mpiasan'ny HCC azy dikan'izay zany zay mahatonga amin'ny teny hoe allo mitandrina allo epolevana ry zareo tsy ampy fotsiny le hoe mijoroanareo HCC mama pastera mialatsiny manao fanoharana amin'ny soratra masina foana ino mba fantatro mosesy zao rehefa mitarika manoloana ny fahavalo de natsanga ny tanany mitazona le tehina de mandritra izy mitazona le tehina de resy ny adversaire de izy nefa mety reraka ihany tsy hoe mosesy io de hoe tsy mety reraka izy dia midina am'izay ny tanany de rehefa midina ny tanany de nitsangana reo namany hoe andao toanana ny tanany roa fa reraka izy dia voatazoneo le izy de rehefa voatazona de nandresy dikan'izay raha tiatsika ijoro ny HCC am'izao fotoana zao dia toano ary ny tanany todika aminareo HCC zany hoe occasion ho anareo koa zao afahanareo manao pénitence satria
mety tsy anareo ny teo, mety ny zokinareo ny teo fa zay ny tsy fanozay vahoaka tsy te halala hoe izany tao ACC ny fantatra vahoaka. Vous pouvez vous racheter dans l'histoire. Ary mety manova ny tantara mihitsy zay hoe iza no nampidébloquer an'le situation Madagascar. Le HCC efa naloam-bahoaka, mialatsiny amin'ny terme. Le HCC zay efa nangatahan'ny olona oravana no indro no le dernière carte nampijoro ny fanjakana amin'ny atao hoe état de droit. Tsy ho adin'ny vahoaka mihitsy zany ary oui misy ny dérapage, misy ny halatra, misy ny corruption teo aloha fa eto le zay faites acte de pénitence. Zay koa ny antony itodiako amin'ny gendarmerie teo hoe raha tianareo marina ny aro ny institution io ary izy io eo alohanareo ny zava-misy. Zay ngamba ny ary Mostana fa averiko aminao indray ohatra ka mbola manan-kambary ianao. Misaotra pasteur tamin'ny fanazavana zany, tsika moa tsy valapatra ela be. Mazava moa ny resaka iny, resaka HCC sy ny gendarmerie. Iana to iverena kely fotsiny satria ny resaka ministra ny fitsarana ihany ny isika teo. Ny mampalahelo sy mahagaga raha mijery ny tantaran'ny ministra tamin'izy exil namatsika taty moa pasteur, de tamin'izany moa tsika efa nanaraka ihany ny raharaham-pirenena hoe ohatry nahoana, fantatsika ohatry nahoana ny voany tao Madagasikara. Tena namana nianatra le olona niteneninao teo i vadin'ny Madame Rojo fa nanomboka tamin'ny zay niala tanakatso moa efa tsy de niresaka mihitsy tamin'izany, alatsiny namana. Fa androany somary am'le maha olombelona indray itenenako ty satria juriste ihany koa moa ny tena mahafantatra ny namana juriste be dia be ao de miresaka ihany ohatry nahoana ny voany zany Madame Faniry Soa zany tamin'izany fotoana izay mienjeha ny fanjakana. Ny mahagaga le olombelona tena mametra-panontaniana androany hoe ohatry nahoana marina le olombelona. Zany Madame Rojo sy Andriamatoa Dina Andriamaolo zany ane tany amin'ny fitondrana teo aloha manana maizy an'zareo alatsiny raha miteny ny anaranareo fa ny mahagaga anisany raha tsy diso namana mpitsara be dia be ao afaka manamarina an'izany zay nahazo baiko anenjika ny Madame Faniry Soa tamin'izany fotoana, de nefa reo olona reo anisany nanavitra anazy namoaka anazy tao amin'io firenena io. De androany ny mahagaga ohatrany atao antsonjay le madama ao amin'ny HCC io, ohatrany enjehany izy androany, ohatrany tsy haitsika izy moa le resahan'ny pasteur teo hoe tsy hay inona moa fianakaviana enjehan'le olona atao sarisary avadika politika ve sa inona le zavatra, de zany ve ny olona hitondrana, zany ve ny fomba hitondrantsika amin'ny firenena. Tsy zany ihany ve ny anenjehan'le ramatoa ministra am'izao, ireo mpitondra teo aloha tamin'izy nanao influenceur be dia be teto amin'ny Facebook. Androany anazy ny fahefana, anazy ny ministera, de iny fa manao tovy ary pira noho le teo aloha. Tsy miolakolaka, tsy mivadibaliky, tsy manao io hypocrite, tonga de fantatra inona ny kajy. Tsy zany ve ny zavatra niaditsika diaspora taty ivelany todikana Madame Ministra ny fitsarana. Ndray ane mieno ihany ny videony ramatoa Tahina iny na de enjen'olona izy ataon'olona dala sy ny tarany fa 80% marina ny zavatra teny satria anisany natao
fitaovana izy nampiasainy zany ramatoa Faniry Soa zany tamin'izany fotoana. Isaky ny mandeha ery amin'ny place de la République moa tsika mivory aty ery de iny miaraka. De androany iny ny fanenjehan'le olona. Eo ny tiako saritana ny saim-bahoaka asy indrindrandrindra ho anareo zay mbola manohana tsangan'olona nefa efa en danger ny institution rehetrarehetra, efa en danger ny République Madagasikara, efa en danger hatramin'ny olona any amin'ny fitsarana mahazo menasy, hatrany amin'ny zanaka mahazo menasy enjehana. De io moa mbola misy mitehaka ihany fa zay moa fitenitsika malagasy hoe misy farany zava-drehetra. Aingane tsy ho tonga am'le farany ohatrany nandalovan'ny rehetrarehetra teo alohanareo ianareo satria mangidy ihany ny fiainana raha tonga am'izany. Izany ny antony nampijoro izahay ny taky zany réconciliation nationale amy samy malagasy, mitaky zany discussion nationale hanorenana ny République ny Madagasikara. Raha androany zay mijoro miteny miaro io institution zay resantsika io tsy hoe nohon'le olona efa niekenareo tsy ho ravana daholy ny institution rehetrarehetra. De raha soloanareo daholy moa ny olona ao anatin'io de inona zany ny différenceny raha ny ravana ny institution hatramin'ny voalohany. Sady lany fotoana itsika efa 7 mois zao, 6 mois 7 mois lany fotoana, ny vahoaka mihe mijaly, ny krizy mihe mitombo, de mbola ampitombosonareo. Teo anareo moa nanindranindra hoe raha voaravana de sanctionné isika. Mba teneno aminay hoe azava aminay hoe tsy sanction ve mahazo ny malagasy am'izao. Indrindra moa ity fandehananareo todika tany amin'ny Rosianina izay fantatra fa efa sanctionné eran'izao tontolo zao koa. Tena tsy fantatra inona ny tianareo hatongavana amin'ny firenena io. Mbola tsy teny koa amin'ny roplanina ngeza be miditra ao mamoaka rem-pirenena isan'andro misy baiko fotsiny avy ary amin'ny chef raillerie de misy certain lieutenant voaka amin'ny volamena. Fantatra daholo zany fa inareo moa amin'ny resaka populisme ny gasy koa moa efa nabadona hatramin'izay de zatra mitehaka de miandry 50 millions d'ariary isaky ny fokotany amin'ny miliara be de be miditra am'le volamena mivoaka. Rehefa mahazo 50 millions isaky ny fokotany moa de efa faly de efa mitehaka. Ry amin'ny borne ny fotoana minana masikita zay ny malaza. Aingane mba ifo ny malagasy aingane ifo ny miaramila, ny gendarmerie, ny gardien ny institution rehetrarehetra, ny tompona andraikitra, ny administrateur civil, ny mpitsara zay mbola tsy matim-bola, zay mbola manana hevitra mijoro amin'ny heviny. Aingane hiara ifotsika. Mankasitraka tsika rehetrarehetra nanaraka. Ianamo zay pastera de
misaotra anao pastera nafoy fotoana androaniko. Zay no ventiny de misaotra atsika nanaraka teny zany ho antsika zay mety zao vao niditra dia antso nataonay hoe azo iverenana tsara ny fandraisana décision politika isyny stabilité fiarovana ny institution Madagasikara. Faharoa tao nataony raha tsy rahonana Norbelala fony izy tao amin'ny HCC. Faharoa misy raha tsy diso ny gardien des institutions anisan'izany gendarmerie nationale fa tsy izy rery fa singanonay satria nareo roa reo mialatsiny nareo eto tsy miteny olona fa institution reo institution roa reo no diabolisé tanteraka noho ny nampiasana nareo hatramin'izay sao de occasion tia ahafahanareo se racheter ahafahanareo manao acte de pénitence hoe zay ry zalahy pandoa am'izay tsika tena ijoro amin'ny maha vrai gardien des institutions atsika anareo no mieritreritra makasitraka atsika rehetra mirary soa ho amanaraka indray. Veroma daholy. Veroma.